dia mbola ao anatin'ny kilalao step by step hatrany itsika step by step saison 1 miaraba anareo any tokantrano any tena koa eo mpanarahana ny radio télévision ACFF eto amin'ny radio télévision ACFF moa ny anarahanao ny fandaharana rehetra makasika an'izay step by step izay dia ny formation ataon'izy enina mianadahy sisa no manao formation ety amin'ny suprématie and perfect satria izy ireo no miatrika an'izay lalao famaranana izay izy amin'izy ireo zany no azo ny amboara ho tonga amin'ilay teny voalohany ho tafiditra hiasa ato amin'ny suprématie and perfect ao anatin'izay ihany koa dia mbola misy telo mianadahy zay mbola tavela ihany koa manamafy ny fahaizany ety amin'ny suprématie and perfect efa nanao formation zareo fa efa nitsana dia ao anatin'izay nefany anamafy ny zavatra efa hainy ihany koa izy ireo namena bonus zany dia nanana safidy izy ireo ny mitsanona dia mety hitantsika izy matsy eo anatin'ny sary hoe izy ireo ngaty lasa sivindray ilay olona manao ny faninanana ao anatin'ny final tsy anankisivy izy ireo fa anakenina ihany fa ho anazy telo mianadahy dia manamafy ny zavatra efa azony teto amin'ny suprématie and perfect andeha ho arahantsika ary ny asa izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity Batsif mamanareo ara loatra kely mamanareo na zokinareo vavy igny rehefa misy vehivavy fotsiny anatrany iny entany fotsiny izy dia ao anatin'ny fanaovana ny asa trany ho an'izy enina mianadahy zany sady mandeha ny antso amin'ny alalan'ny telefona no mandeha ihany koa ny fikarohana amin'ny alalan'ny tongotra mandeha zany tsy maintsy mandeha mamonjy tanàna haka cliente indray izy enina mianadahy ireto tsy maintsy misy moa ny pratika zay atao isan'andro dia ao anatin'ny fanaovana an'izay indray izy ireo dia anjarany no mitady olona anaovana pratika miankina amin'ny olona tsirairay nefany mety misy no manaiky avy hatrany io karakaraina volo izay misy kosa ny mbola misalasala satria mpianatra moa zany le ho atao volo dia tsy maintsy mipetraka ny fisalasalana misy kosa toa dia mazoto be amin'ny fanaovana an'izay hoe anao volo zay zany dia mandeha ny fandresen-dahatra ho an'izy enina mianadahy mandresy lahatra hoe ohatran'izonge le zavatra ho atao misy mantsy ny olona mahita ny résultat zay vao resy lahatra dia manaraka izy zay vao manao hoe aloha manaraka no ataony anafa zay vao nahita n'le résultat ny mpianatra izy ohatra fa misy kosa tsy manana eritreritra an'izany fa dia hoe rehefa atao volo fotsiny dia mahafinaritra azy satria gratuit moa zany ny fanaovana an'izay hoe volo izay fa tsy misy vola alofa atao maimaim-poana ny volony ireo zay manaiky atao volo zany any anaty tanàna mihitsy moa no mitsofoka avy hatrany dia mandondona trano mihitsy fa tsy miandriandry ho an'izy enina mianadahy zany satria izy azahoana olona avy hatrany no mety indraindray mantsy raha hoe olona eny amin'ny lalambe no alaina dia matetika tsy vonona ireny olona ireny satria misy ny olona maika tena efa maika ohatra misy kosa nefany tsy maika fa mety amin'ny any le anao an'izay volo zay ohatra fa amin'ny akamarony moa zany rehefa eny an-dalambe no alaina eny amin'ny route principal eny dia tsy maintsy mandaa zany satria sendra mandalo izy no voasakana ohatra fa ho an'ny anaty tanàna kosa mantsy dia matetika avy hatrany dia manaiky satria raha mipetrapetraka ao an-tanàna izy dia tonga dia hoe malalaka izy zany tsy misy zavatra oeritreretiny mbola ho atao fa izy efa mipetrapetraka fotsiny ao an-tanàna ny ataony
efa tafiditra ty amin'ny suprématie and perfect kosa amin'izao fotoana izao a izy namianada anatanteraka ny fanaovana an'izay volo izay ny fahaizana mandresy lahatra no zava-dehibe ho an'izy ireo rehefa mandeha mitady olona dia mila mahay mandresy lahatra, mila mahay miresaka amin'ny olona tsara, fa raha ohatra ka tsy mahay miresaka dia tsy mahazo olona mihitsiny fa dia miana any eo ianao mety ho parivy ny andro a tsy misy olona ho raisina akory satria tsy mahay mandresy lahatra ary tsy mahay miresaka amin'ilay olona zay alaina. Fa eto moa zany dia efa samy nahazo izy enina mianadahy dia rahantsika indray ny fikarakarana izy ireo a an'ireo a clienteny ireo. Mahafinaritra ery rehefa ny coiffeur ny velontsika eo ampandraisana olona miramirana sarika fa tsy le ohatra hoe milonjolonjo be reny tonga dia mampiverina be takizay tsy nakaty fa eto rehefa mitsikitsiky sy miramirana ianao ary mahay miresaka tsara dia mazoto tsara ary alaise tsara ny cliente raisinao zany dia mahafinaritra anazy dia mbola te hiverina foana izy amin'ny manaraka. Zay mazava-dehibe ny fanaovana accueil tena tsara be sady mahafinaritra. Miankina amin'ny fitiavana moa zany a ny fanaovana nyty asa ity hatrany am-boalohany dia fanolazaina hoe tianao ve le asa makasika ny resaka asana coiffeur satria tsy hohay mihitsy ity asa ity zany raha toka tsy ao anatin'ilay fitiavana azy aloha voalohany indrindra. Eo ihany koa le hoe fitadiavanao asa hoe tena mila asa marina ve ianao, fa raha ohatra ka olona mitsapatsapa na hoe mba te hitsangatsangana fotsiny na mba te hamatapatatra kely fotsiny na misy intérêt zavatra hafa dia tsy ahay mihitsy an'ity resaka asana coiffeur ity. Raha tsy tiana mantsy le izy efa ho ray volana zay no nanaovana nyty asa ity nanaovana ny formation ka tonga amin'ilay fitenenana hoe leo be ianao manao an'le izy raha ohatra ka tsy tianao zany lay asa makasika an'izay asana coiffeur izay. Fa matoy izy enina mianadahy ireto mbola ao anatiny fanaovana ny formation ary tena mbola makafy tsara mihitsy dia tiany zay ity asa ity matoy izy mbola vonona hifaninana any amin'ny aty amin'ny enina farany zany mbola samy faninana sa tena hoe mametraka tsara ny defiany ihany koa dia tena tiany zay le asa vonona izy ho tonga ao anatin'izay hoe telo voalohan'izay satria ny tanjona dia anana asa vetrany ho voaray miasa ato amin'ny suprématie and perfect. Tena manao ny ezaka mafy mihitsiny zany zay ianao vao tafiakatra satria saminy efa mitovitovy ny mari-pahaizana moa zany amin'izao mitovitovy ny fahaizan'izy enina mianadahy ireo matosa amin'ny tafiakatra aty amin'ny lalao famaranana aty ka mila tena miezaka ary mila mitandrina amin'ny zavatra rehetra atao mba tsy halatsaka ny point fa ampiakatra n'izany point izany foana ny tsara. Ary raha ohatra moa ka mitovy tanteraka moa zany ny fahaizan'izy ireo dia eo aloha tsy maintsy hoe misy latsaka kely dia misy hoe manatombo fa miankina amin'ny ezaka n'izy tsirairay avy no atonga azy ahazo ny amboara amin'ity step by step saison ity. Anjarantsika ny tokantrano kosa dia efa mijery sahady hoe manahoana ny fomba fiasa an'izy tsirairay avy ao anatin'izao lalao famaranana izao. Mandeha ny fanomezana ny lesona vaovao eo ihany koa ny famerenana nefa natao teo aloha dia ny fikarakarana ny cliente, ny fomba fandraisana olona, ao ny fahadiovana indrindraindrindra zay zava-dehibe hojerevana daholo izy ireny hoe manahoana tena madio tsara ve ny zavatra ny volo ataony sa zara raha misasa zany dia hitsarana daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fomba fisotomanao ny volo manaraka tsara ny nampianarina sa mandeha araka ny saina sy ny eritreretina sa ny teknikanao manokana no entina sa ny zavatra ampianarina mpampianatra no ampiarina
ao anatin'ny fanaovana izany volon'olona izany zany rehetrarehetra zany dia tsarainy supremacie imperfecta avokoa. de fatazana ihany koa ny fiovana hita eny ny tsikitsiky hita eny ny fampiresahana ny cliente ho an'izay manezaka sy miova zany fa ho an'izay tsy manova kosa de micompte daholo zany rehetrarehetra zany any amin'ny examen. Ny zavatra jerevana ihany koa de ny fahadiovany lohan'ny olona anankiray hoe tena madio tsara ve tsara kobana tsara ve zany zany mantsy hita aty amin'ny fanaovana ny brochine ty raha vao ratsy kobana ny volon'ilay olona de efa hita ny jury hita ny mpampianatra hoe ratsy kobana zany volo zany eo ampisintomana ny volo ianao de efa fantatra hoe ratsy kobana be zany volo zany na de mijery sara eny tokantranao fotsiny azy ny mpampianatra de mahafantatra hoe ratsy kobana be zany volo zany nanaovanao anazy satria misy indisy ahafantarana an'izany ho anareo enina mianadahy tandremo fa na tsy eo aza ny mpampianatra de mandeha foana ny fijerevana sy ny fitsarana anareo ao anatin'ity asa izay atao ity. Miankina amin'ny zavatra mpanaovan'ny mpampianatra moa zany no ataon'izy ireo amin'izay révision zay atao zay misy tsy nahitantsika teo hoe misy ny manao brochine misy ny manao coupe kosa de miankina amin'ny toromarika ny mpampianatra zany satria misy zavatra tiana jerevana amin'izy tsirairay avy arakaraka ny asa zay ataony de tsy voatery hitovy ny pratika ataony anankiray ao anatin'ny iray andro. Tsy voatery hitovy zany ny pratika ataon'izy enina mianadahy ao anatin'ny iray andro fa mety misy eo manao kopy mety misy ny manao ny fanaovana ny fisintomana mampiasa ny brochine sy manao ny fer izany fa ny zava-dehibe de tafampita any amin'izy ireo ny zavatra nampianarina ary ampiarina ao anatin'ny exercice zay atao ny antsipriany amin'ny zavatra rehetra efa natoro azy sy noraisina tany amin'ny cahier zany izay mantsy ny ilaina ny teoria any anatin'ny teoria de mila piarinao tsara zany ny zavatra natao tamin'ny teoria aty amin'ny fanaovana ny pratika aty fa tsy hoe soratana fotsiny de vetatra eo iny amin'ny valina ny anatin'ny cahier any. Fantatra foana mantsy eny am-perinasa eny ny mpianatra hoe tsy miraharaha teoria zany tsy mba mianatra lesony zany tsy manaraka zay nampianarina zany de fantatra foana zany zay ny hoe tsy azo atao tsinotsinona mihitsy ny fanaovana ny teoria fa tsy hoe ary efa any amin'ny pratika manarina misy ny zavatra azo areninao ihany ny naty pratika fa misy de tena tsy azo arenina mihitsy. Raha vao nanomboka nianatra tato amin'ny supremacie imperfecta izy enina mianadahy ireo zany hoe tamin'ny mbola 420 mianadahy zany no niatrika ny formation de ny test de niveau no natao voalohany hitsapana mihitsy ny fahaizan'izy ireo hoe atraiza ny fomba fahatakarany zavatra anankiray mba ahafahan'ny mpampianatra mijery ny sambatan'olona hoe ahoana ny tokony hanampianany ty olona anankiray ty raha mandeha ny fampianarana satria mety misy ny olona taratara kely misy kinga saina be de tsy mitovy ny fanaovana ny fanaraha-maso an'izy ireo sy ny fanosehana anazy ireo fa kosa mitovy kosa izy ireo amin'ny fahaizana sy ny fahalalana ny tanjo supremacie imperfecte. Ka amin'ny fampianarana anazy ireo de nandeha tamin'ny antsipriany
nandeha tsy kelikely mihitsy isam-batan'olona ny fijereva ny mpampianatra teto amin'ny suprématie and perfecta tsy misy mihitsy zany ny fiangarana fa tarataditsika angamba rehefa nisy narary tamin'ireo mpianatra ndray andro dia nandrasana mihitsiny ny sitrana salama tsara iny mpianatra anankiray iny zay vao nanomboka indray ny fanaovana ny kory vaovao mba tsy hoe tsy naharaka izy satria narary dia tsy naharaka n'ilay fampianarana dia hitsana izy noho ny amin'le izy narary ka ny suprématie and perfecta dia tsy mandeha ao anatin'ny fiangarana na dia hoe maimaim-poana zany fanaovana ny formation. Isika mahita hoe mitovy foana ny asa zay ataon'izy ireo isan'andro san'andro hoe samy misitona volo manasa loha sy ny maro samihafa fa kosa tsy natao hoe mandeha fotsiny io sary io fa misy ny fijerevana ny tsirairay avy ny fomba fiasany ny ankingany ny atsarany zavatra vitany mifanaraka tsara amin'ny ampianarina ve misy antony daholo matoa alefa zany ny sary tahaka an'izao hijerevana an'izy ireo fa ho anareo any tokantrano mora tsy nandalo tao anatin'le fanaovana ny formation dia mety tsy mahita hoe ina moa zany no tenenina ao anatin'ity asa nataon'ny olona anankiray ity fa ny mpampianatra sy ny jury atao amin'ny suprématie and perfecta kosa dia mahita zavatra jerevana sy hitsarana n'ireo mpianatra ireo ao anatin'ny asa zay ataony. Efa maro ny zavatra no ianaran'izy ireo teto amin'ny suprématie and perfect tena feno mihitsiny ny maha professionnel azy ireo ary ao anatiny mamarana an'izany. Izy telo mianadahy ihany koa dia manamafy ny zavatra azony teto amin'ny suprématie and perfecta isan'andro san'andro dia manao pratika ihany koa izy ireo amin'izay hoe manamafy manatsara mihitsy ny zavatra zay efa nampianarina azy ho tena folaka tsara tsy misy okianina sy kritikena tsony ao anatin'ny zavatra anankiray zay ataony dia manao ezaka mafy mihitsy izy telo mianadahy zany amita ny asany soma tsara. Tsy ho ela dia ho hitantsika any tokantrano any indray ny examen zay ataon'izy enina mianadahy ireo satria amin'ny mahafinalina azy dia tsy mitovy mihitsiny amin'ny examen zay natao teo aloha. Le tsy mitovy tiako tenenina tsy hoe any amin'ilay zavatra natao tany amin'ny examen iny moa zany efa tsy mitovy fa miakatra ambonimbony kokoa ny zavatra atao zany makany amin'ny avolenta dia avolenta satria araka ny formation zay efa natao dia misy ny formation hafa mihitsy nataon'izy ireo akotrany nataony niaraka tamin'ireo mpianatra teo aloha zany fa kosany ny fomba fanatanterahana an'izay examen zay dia tena miavaka mihitsy ho hitanareo any tokantrano ao moa fa na ianareo zay tena hitanaka mihitsy ary tena ho gaga mihitsy ohatra zao ve ny examen atao aty amin'ny finale izany hitanareo eny fa mbola tsy teneniko izy fa miavaka ozy izy ateo satria tena fitsarana goavana be mihitsy zany ny fitsarana an'izy enina mianadahy ireo izany tena mafeno ny fepetra ao anatin'ny fampianarana zay nomeny ny suprématie and perfecta manaraka tsara ny toromarika izany aingana indrindra izany maha indrindra izany tena jerevanao daholo zany ny zavatra rehetrarehetra natao
teto amin'ny supremacie imperfect na dia izany aza nefa ny ao anatin'ny fanaovana révision zareo isan'andro san'andro misy foana ny révision zay atao arak'izao ataony zao dia manao révision mandeha ihany koa ny fanaovana lesona vaovao efa nianatra momba ny lissage brésilien izy ireo nianatra ihany koa ny fanaovana ny coloration zay mbola ao anatin'ny tanteraka mihitsy mombamomba n'izay coloration zay izy enina mianadahy ireo mandalina dia mandalina ary tena ivoaka hoe matianina mihitsy izay nefa tanjona napetraka ny supremacie imperfect. Amin'ny faninanana dia tena mila hiezaka amin'ny tsirairay avy raha tsy miezaka zany izy enina mianadahy dia mazava be tsy ho voaray miasa izy ato amin'ny supremacie imperfect matoa nefa n'izy ireo tafiakatra ao anatin'ny enina tahaka enina amin'ny lalao famaranana tahaka an'izao dia vonina tsara anao ny adiny sady efa nametraka défi izy hatrany amin'ny voalohany hoe tsy maintsy mandresy atao moa zany ny teny mihitsy ny hoe nenazy ny mpampianatra mihitsy no ataony anaovany tefy zany ny mpampianatra mihitsy zany no anaovany tefy zany hoe anenjika mafy ny fahaizan'ny mpampianatra izy ary depasy ny mpampianatra mihitsy zany ny tanjony ao anatin'izay défi nataony izy enina mianadahy izay dia ho hitantsika eo zany ny toyan'ny ity lalao ity fa ny any amin'ny examen efa fantatro nareo any tokantrano fa tena efa miandriandry indray hoe ovinona mivaly tsika zao mbola tsy examen mantsiny zao fa mbola ao anatin'ny fanampiana ny fampianana zenomena manohy ny cours zany ary eo anatin'izay manao ny exercice izy ireo isan'andro dia samy mamoaka ny sanganasany araka n'izay nampianarina anazy manao zay mahafapo ny cliente zay raisiny ao ihany koa ny tena manao zay ahitan'ny mpampianatra anazy mihitsy ny hoe tena tsara ny asako ary tena narahako ny toromarika nomenao ary tena voaraiky daholo fampianarana rehetra nomenao dia samy mamoaka an'izay zany izy enina mianadahy ireo. Dia ao anatin'ny famaraparanana ny asa izy ireo misitona ny fer moa zany ao ihany koa ny izy telo mianadahy manao ny azy raha ohatra nareo enina mianadahy reo tsy miezaka amin'ny fanaovana tsara ny volo ohatra indrindrindrindra amin'ny technique de brossine dia mety ho resiny izy telo daly mbola nijanona manamafy ny fahaizana satria ny anazy isan'andro san'andro dia io ihany koa no ataony hanamafy tsara ny fahaizana zay famomena anazy ka raha tsy miezaka nareo enina mianadahy dia tena ho tratra ny izy telo reo dia izy telo indray ve zany no ho any amin'ilay telo voalohany saingy izy moa zany efa raraka fa mety ny kalitao an'ny asany kosany mety ho tsara be raha ohatra ka na tsy miezaka nareo avarim-bariana noho izany zany ataovy miavaka mihitsy ny hoe izahay tafiakatra ty amin'ny final hafa mihitsy ny qualité an'ny asa vitanay mandeha ny fifaninanana fa sao dia tratrandry zareo ny fahaizanareo dia tena mahamenatra raha izaho aloha ny tratran'izany dia tena menatra mihitsy dia ho an'izay navita moa zany dia efa miroso any amin'ny famaranana tanteraka ny dingana zay atao manatona ny jury zeto manome ny ora rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra natao eo amin'ny jury zany fatarina daholo ny zavatra rehetra nataony ao kosa mbola manao ny finition amin'ny alalan'ny fer ary jerevana daholo moa ny qualité an'ny asa hoe nanahoana ny asa vita tena tsara sitona tsara ve io volo io sa zara raha natao sao dia nenjehana fotsiny forcé tamin'ny fer indray io dia tsy mangirana tsara ny volon'le olona zany rehetrarehetra zany jerevana daholo mantsy ao anatin'ny asana coiffeur. Aloha mampirisika an'izy telo mianadahy satria matoanareo nanana safidy hijanona atao amin'ny supremacie imperfect dia mbola te anamafy tsara ny fahaizanareo an'le zavatra nampianarana ary amoaka zavatra tsara dia ataovy menatra mihitsy izy enina mianadahy reo raha vao
kamokamo a dia ataovy menatra mihitsy asehoy anazy hoe zao ny asanay a nefa zay a tsy tafiakatra tany amin'ny lalao famaranana fa niezaka kosa zay a dia mbola navita zavatra tsara ka raha vao miana any eo zareo ary tsy manao ny ezaka tsara dia mety horesinareo ho an'ny santatra zany zao manao ny finition en vola ohatra zao ny anaovany azy indray a mamoaka ny style zay nampianarina azy ihany koa hisantatra ao koa mandresy a miezaka mafy a manamafy ny zavatra efa azo a dia mahafinaritra be a ny mahitan'izy ireo a zany hoe mbola manana volontaire hoe hijanona anohy ny anamafy any zavatra efa natao satria tena hoe mitady asa marina satria ho an'ny olona tsy mitady asa tsy mivaky loha amin'izany izy fa dia zara ry vita ny formation iny fa vita aloha zay ny fitsangatsangana kozy izy fa ny ato kosa nefa tsy fitsangatsanganana fa fianarana ny natao tatya ary tena hoe hianatra ary tena mahazo asa tsara dia zay no natonga azy roa mbola namikitra ihany hoe aloha zay mbola hijanona satria zara za nahazo bonus a dia ahafahana manamafy ny fahaizana zay efa azo. Dia ao anatin'ny famaranana ny asa tanteraka moa zany a izy enina mianada ilarisa zany a misy amin'ny faraparany a navita ny asany ihany koa dia manatitra ny clienteny atrany ambavady larisa dia mafinaritra be dia ataoko tiny zany a dia nataoko safidy any wifi zany androany aloha hoe somary wifi kely mitondako anty clientiko anankiray aty a mba sady mba merimerenako alelesina kely efa tany aloha tany dia sady mba angalako tsaikefa kely aloha zany zay ny mbola tena anty mbola janonako atao suprématie perfect satria mbola le fahaizana zany a mbola tena tiako mbola tiako itovanana kely le fahaizana moko za mbola tena teanao mafy mihitsy ny anty sakavolo ty satria tena tiako be reny izy a dia zay mbola antony safidiako amin'ny le janaka amin'ny suprématie perfect fa tena mahatsara be le izy. toy izao indray ara ny résultat ny asa vitan'izy ireo a dia anjarantsika ny tokantrano any ny mijery ary ny mpampianatra sy ny jury ihany koa moa zany dia mahita ary efa manome ny kritika rehetrarehetra ary na mampitombo ny notiny na manena ny notiny ihany koa amin'ny fijerevana zay résultat ny asa vitan'izy ireo zay.
dia izay indray ny mamarana ny fandarana step by step tamin'ity androany ity manome fotoananareo ho amin'ny rapitsondray efa tsy hoela dia andeha ny examen tsy hoela zany dia ho fantatra antsika hoe iza no naresy tamin'izy enina mianada iza le telo voalohany hiasa atao amin'ny supremacie imperfect mariako aty-pamaranana fa fitiavana ny malagasy izay tsy mananasa no antony nanaovana izao formation maimaim-pona izao anampiana andreo tsy mananasa dia izay ary ny androany fa dia mametraka veloma mandram-piona ho anareo any tokantrano any veloma tompoko